Ho avy eto Madagasikara ny 13 avrily ho avy izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo délégation mafonja miaraka aminy fitsidihana izay tafiditra ao anatin'ny fivoriam-ben'ny vondron'ny ranomasimbe indianina. Raha ho avy eto ny filoha frantsay izay filohan'ny filoha amin'ny mahateratany frantsay azy ho voaresaka mandritra io fandalovana io ve ny momba ireo nosy malagasy sa ianona fotsiny amin'ilay hoe manana ny fiandrianany manokana ny vahoaka malagasy ka izy rery ihany no afaka mitantana sy manapaka ny momba ireo nosy malagasy mandridina indrindra ny mitaka izany fa tsy misy idiran'izay manana zo pirenena frantsay. Io ny fantanena goavana mipetraka amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana fiomanana amin'ny fandraisana ny COI eto amintsika izao. Efa ela no mitakina ireo nosy malagasy ireo, efa maro ny dingana natao na teto an-toerana na tany ivelany mikasika izany fitakiana izany. Ankehitriny ho avy eto amintsika ny filoha frantsay ka ampiditra izany ho isan'ny lahadinika ve ny mpitondra malagasy. Hatreto aloha sarotra ny ino fa iroso amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo amin'ny filoha frantsay ny filoham-pirenena Amperinasa izay mizaka zo pirenena frantsay. Raha misy anefa fotoana heverina ho tsara indrindra anaovana lahateny mikasika izany dia io fotoana hatongavan'ny filoha frantsay eto amintsika io. Saingy ambany ny fanantenana amin'izany araka ny efa voalaza satria sarotra ho an'ny frantsay no hitako tombontsoa ho an'ny malagasy amin'ny filoha frantsay. Raha mpitondra mahay mijery ny tombontsoam-bahoaka mahay mametraka ho ambony ny fiandrianam-pirenena tokony hiroso amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo. Mitaky ny fomba rehetra ahafahana manohy amin'ny fomba feno fanajana sy diplomasia matanjaka ny fitakiana ireo nosy ireo. Iray volana mialoha ny rosona ny fanamboarana vonjimaika ireo ampahandalana ny fanadiovana araka izay tratra ny tanàna. Fomba manao mahazatra ny mpitondro zany raha tsy laza fa tsy tamin'ireny fandraisana Jeux des Îles teto amintsika ireny. Mbola miaingo ambony tsokoko araka ny fomba fiteny satria tsy misy vahaolana aroso amin'ny fahoriany malagasy. Kanefa volam-panjakana no olanina mandritra io fivoriam-be ny vondron'ny ranomasimbe indianina io. Mandalo ihany ireny karazana fiaonana ireny indrindra ny fiaonam-be toy ny COI sy ny SADC eto amintsika ireny ary tsy hita mivantana izay tena vokatra entiny amin'izany ankoatra ny fanamboarana vonjimaika ny lalana sy ny fanadiovana ny tanàna araka izay tratra. Mandalo amina andro vitsivitsy ireny fiaonana ireny fa ny malagasy rehetra dia malagasy eto ihany. Raha mbola tsy miova io politika ekonomika ny Andry Rajoelina io tsisy fiainam-bahoaka ilamin'izany eto pauvreté chronique ihany no eto raha vao ary vao maika ho pira noho ny teo eto ny politika ekonomika interne tsy misy zavatra tena mazava ny coopération économique amin'ireo any ivelany tsisy raha manjary ovao ny stratégie mpitondra fanjakana fa tsy mahomby izao ataonareo izao. Zay ilay manamafy an'ilay famakafakana nentintsika teo ankasitrana ny fanekevitry ny mpiaino ihany koa anatin'izany rehetra izany. Toizantsika ihany aloha ny SMS vetivety dia toizana ny famakafakana rehefa avy eo ahoana marina intégration ny mpampianatra avy aty Madiro avy aty amin'ny commune Ambo Ambarimanina hoy ny fanontaniany mpiaino antsika. Eo ampandaminana ilay fandraisana antso zay ho anareo mandefa ny fanamariana ao anatin'izay rehetra zay fa ho raisineo rehefa milamina ny mahakasika izay. Raha nary avy aty Ifariany ay ve ka mety sarotsaroana amin'ny goailaka ny fantrany malagasy dia azo saromana vonjimaika koa ny lavaka rehetra mampijaly rehefa ho tonga ny vazaha ary somba azo ajanona vonjimaika ihany koa ny fiarantsika fa ny ankamaroana izy ireny manko dia efa cheminée ihany koa ka sao dia amenatra ny vazaha ao anatin'ilay fandraisana ny COI izay ambarana namantsika avy any Ifary izay. Dia hoana ny fandehana mamitiana avy aty Ambohipo ihany raha zany teo amin'ny toeran'ny mpitondra dia nampiakariko ihany ny fitsinjarana zavatra sarotsarotra amin'ny famakinany SMS tsika izany so raty tsara ny teny malagasy re olona. Salama kolo mpianatsy Antanala tsisy tombontsoba azo mihitsy amin'izao fitondrana izao hoy ny fanekevitra ny mpiaino antsika.
arak'izany toizako le resaka fitrandrana renakibony tany teo very zany lay fifampatokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entana araky nambaranao teo mifampiankina ny resaka politika sy ny toe-karena ao anatin'izay rehetrarehetra zay io zany na inona zany tetikasa raha izao zavatra misy zao ho tanterana eto amin'ny firenena aloha raha ny sary sy ny hoe leombonanana ny fitony vahoaka malagasy very lay fampatokisana ka na inona ataon'lay mpitondra sarotra amin'ny vahoaka ny anaiky sy ankasitraka izany satria efa maro loatra lay tsy fetezana sy ny kolokolo ny arahantsika nahita teo eo ny resaka raisitsika ohatra amin'izany fotsiny resaka autoroute mandrakitiny androany mbola tantara sy géographie ny fanonerana ireo tanimbary sy voakasika izany rehefa raha ny zava-misy aloha zao ijerevantsika rehefa miresaka hoe fampivoarana fampandrosoana ny firenena raitsika dia mila manana planina mazava tsara mila manana drafitra mazava tsara zany raha manontanytsika hoe inona zany zao aloha amin'izao fotoana zao lay politika amin'ny akabeany fanjakana zay hitantanyany a ny firenena amin'ny akabeany ao anatin'izany ny ara-toe-karena raha jerevantsika ny tsy manantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao hoe ity marina lay planina nisy any ny PEM ny plan d'émergence de Madagascar ny PEM tamin'ny mandat voalohany fa izay PEM tsy nahitantsika mpamatsy vola tsy nahitantsika investisseur dia nijanona teo ary amin'izao hoe taona vaovao sy fitondrana vaovao zao tsika dia mbola tsy hita mazava zany hoe inona lay planina ara-toe-karena zay averina fotsiny le Madagasikara tsy maintsy mandroso fa tsy hoe fomba ahoana zany ao anatin'ireny fa ny vina zany rehefa mandeha ao anatin'ireny hoe fampelezan-kevitra ireny ny vina no mivadika ho planina ary ninona everitsika sy ninona resaka atao rehefa firenena zay tsy manana hoe ty lay lalakombana dia mandeha anjamba fotsiny tsika eto Madagasikara tsy hitantsony zany ho amintsika hoe inona marina ry zany le lahara-pameana inona marina zany le anavotantsika sy ampiherenana ilay toe-karena eto Madagasikara politika amin'ny akabeany fanjakana no anisan'ny mamaritra an'izay hoe ahoana ny lalakombana fanotoe-karena anankiray miarina zay efa miakizy ao anatik'izy amin'izao fotoana izao tsy manana planina tsika fa tsy manana ro planina ihany koa anatin'izay rehetra izay ararotika ny Razafy Paul ny fivahinianana eto misy an'ilay SMS teo moa zany na tonga an'izay andray an'ity COI ity sika ho avy eto ny filoha Emmanuel Macron manakory sy manakory mety fanantenana sy zavatra antenaina tombontsoan'ny Madagasikara ao aorian'izany raha jerevantsika ny tantara Madagasikara zay raha nisy firenena zany tena ny raha Madagasikara tao aorianan'ny fahaleovantena ny rahantsika ny fanankalozantsika ara-baritra sy ny maro samihafa eo ihany koa ny rahantsika teo anivona politika sy ny fiaraha-miasa maro samihafa dia anisan'izany ny firenena frantsay zay anisan'ny tena hoe mampihetsika atsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fandraisana azy raha ny hoe fahatongavany eto Madagasikara aloha ny fomba fijery dia aza mananteny ianao ho an'ny toe-karenao vahiny vahiny zany zay vao hihetsika tsy ny vahiny zany tokony ampiroborobo ny toe-karena Madagasikara fa alaitsika fanoharana foana ihany lay politika nga Donald Trump teo hoe ny Amerikanina aloha maniny Madagasikara tsy manana zay politika hoe ny malagasy aloha zay tena afaka atao tsara mihitsy ny manetsika an'izay ampozay fampivoarana ny mahaolona fampivoarana ny fanabiazana izay hipakany amin'ny fampivoarana ny toe-karena Madagasikara fa raha ny fahatongavany filoha frantsay eto Madagasikara eo amina resaka hoe firahalahiana na ny fifandraisana ara-baritra sy ny fifanakalozana azo everiko hoe tsy anisany tsy anampy a Madagasikara mihitsy raha ny hoe potentialité misy amin'izany relation fifandraisana Madagasikara sy ny Frantsa ary reto nosy zay manodidina atsika reto ny ao anatin'izay aloha raha ny zavatra misongadina hiditra kely géopolitika ihany koa isika fa tsy hitany any ivelany tsy hitan'ireo eto amin'ny nosy manodidina ve ilay fahantrany eto amintsika na ezahana takomana amin'ity lalana amboarina sy lokolokoana sy diovina etsy ity tsy fantatry zareo ve le tena zava-misy eto zany ao anatin'izay sa inona ny anton'io ara-toe-karena sy amin'ny hoe sa hoe mandray vahiny dia mba diovina ny trano
ny zava-misy zao tokony tsy ho adinontsika ny any ivelany kokoa no maharaka ny zava-misy eto Madagasikara no isika atao anatiny ary eo foana moa manairana antsika aloha voalohany hoe aoka aloha isika no olina tompotrano miontsika nefa ihany koa raha mionona am'izao fotsiny eo tsika de ny vahiny no tonga aloha aty amintsika ny zava-misy eto Madagasikara io ary iomezan'ny olona ne tsika amin'ny akapobeany hoe ay ve le lalana simbotikay rehefa misy vahiny ho tonga ay ve ty afaka amboarina ihany raha ho avy koa zao ny fantongavany vahiny mino aho fa amin'io tsy hisy jiro tapaka mino aho fa ny fandray-pahalemana kay ve afaka tena alama sy amboarina tsara araka ny tokony ho izy ihany fa ny fako afaka rofina fa ny olo-pirenena miary sy ny mandeha miasa sy ny karazany fa raha ny zava-misy eto Madagasikara de tahaka ny hoe madio ivelany ihany tsika nefa manao an'ireo foto-drafitr'asy ireo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny tena mila takitsika zany ny hoan'ny fanarenana ny toekare Madagasikara de ny fananana an'izay hoe drafitra matopaka hoe inona marina le siam-piariany za moa rehefa miresaka de mamerimberina an'izay foana hoe raha tsy faritanao amin'ny akabeany aloha hoe ireto ilay atao lahara-pahamehana ho an'ny fanarenana ny firenena fa tsy mifiazaka zana amin'ny andeha hoany ivelana andeha anao ty coopération maro samihafa sy fifanarana maro samihafa atya dia tsy hisy ovanina ary tsy hiarina mihitsy ny toekare Madagasikara. Ny ao anatin'izay ihany koa ilay famoronana asa ho an'ny eto an-toerana isan'ny manamaloka ihany koa ity fomba fitondrana ny firenena ity ny amin'ny hoe olona efa nanana dossier maloto teto amin'ny firenena no mbola miditra sy ampidirina mahazo ny tsenam-barim-panjakana mahazo ny resaka tontolon'ny fandrarana manjaka ny kolikoly ny raha matahora sy ny tsindrotsindro maro samihafa mampalaina ireo na ny malagasy te hisehatra amin'ny fandrarana ihany koa io resaka fihetsika mampitondran-tena sy fandraisana fanapa-kevitry ny fanjakana io ny vahiny moa zany tsy lazaintsika intsony rehefa miresakitsika fiariana miresakitsika famoronana asa miresakitsika hoe fahatongavany ireo mpamatsy vola fahatongavany ireo olona vanivelany zay ampiasa amin'ny volany eto an-toerana dia ny fepetra na ny condition zay takin'ny mpiara-miasa ny mpampiasa vola de ilay antsoina hoe bonne gouvernance lay fanjakana tsara tatany lay état de droit ny tany tandalana bonne gouvernance ray ny état de droit ray ny tany tandalana ary fahatelo de ny hoe tany kolikoly zay ambany de ambany ireo nefa raha zoitsika ny resaka lalàna ihany koa ao anatin'le état de droit le tany tandalana ihany koa zay raha reo hoe indicateur tsy indicateur fa reo condition reo fepetra anankitelo reo no jerevantsika eto Madagasikara dia manjavonjavo reo ary mba tsy tenenana hoe tsy misy mba tsy tenenana hoe ambany dia ambany dia tenentsika hoe manjavonjavo reo a Madagasikara izay ny mahatonga atsika eto Madagasikara io tena sahirana amin'izao fotoan'izao hoe ny mpandraraha zay tia hampiasa ny volany lasa mandeha amina firenena hafa tadidio fa maro be reo olona zay everina fa tokony hampiasa ny volany eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao no miempotra noho izay tsy fisian'izay resaka bonne gouvernance ny état de droit ny kolikoly zay tena mbola manjaka izay eo koa mbola manampy ihany koa ny resaky ny olan'ny angovo amin'ny akabiany any ka reo mpampiasa vola zay everina hoe ampiasa ny volany eto Madagasikara zany de mandeha amina firenekafa neny fa na de tsika eto an-toerana zay tokony hoe andraraha amorona ny asa sy mba hanome asa ny malagasy toatsika aza dia miaotra ihany amin'izay fampiasam-bola zay noho ny tsy fisiany zay tsy fahafenoany zay fepetra anankitelo zay noresahako teo zay isan'ny misongadina ihany koa raha ny resaka toekareny zay sika ity tsy fandriam-pahalemana ity eto amin'ny firenena raha mpitandro filaminana manana sika fa manahoana ny tsy hafahana hoe farafaratsiny reo mpiaina moa zany mpandraraha mba mandry fahalemana ao anatin'izay ny vahoaka moa zany efa tsy lazaina intsony anisan'ny hoe
anisan'ny condition zay takiany mpamatsy vola ihany koa de zay resaka hoe sécurité zay ny fandriam-pahalemana ny zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao na ataoko hoe vola kely tsy de makaiza ary no entinao am'izao fotoana zao dia efa atahorana mihitsy a ny hainao tsy le vola na le tontolo ara-piariana intsony zany eto Madagasikara aloha no tena atahorana ao anatin'izay hoe fiariana sy famoronana asa sy orinasa zay fa ilay aina mihitsy eo zany no anaovana antsoavy foana ihany koa hoe raha te hamelona ny toe-karena ihany koa ianao a de mila an'izay hoe firenena miaino ao anatin'ny fahalemana zay hoe ahoana zany ahafahan'ireo olona mampiasa ny volany tena hoe mandry fahalemana nisy fotoana teto Madagasikara misy za misy anina tonga eto Madagasikara misy tojo an'izay hoe tsy fanendahana sy ny maro samihafa sy ny fanafiana maro samihafa zay reny ihany koa zany de tadidio fa sary ho an'ny Madagasikara manerana an'izao tontolo zao reny araka ny resahako teo hoe isika eto Madagasikara manaraka akaiky atsika ny olona Madagasikara efa nisy fotoana ny japonais ny teny tamintsika teto Madagasikara raha izahay fotsiny no manana ny ray apatelon'ny tany tahaka anareo any Madagasikara any a izahay ozy izy ny première puissance mondiale ny teny an'izany ny japonais tadidio za fa ny manerana an'izao tontolo zao a be de be reo olona tia piasa ny volana eto Madagasikara manana zay potentialité zay Madagasikara amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny resaka tontolo ny arena kibon'ny tany ny resaka fizahan-tany ny resaka ny fambolena sy ny fiompiana anana Madagasikara zany fa izay fepetra izay mila naova fanjakana hoe drafitra matipaika hoe ao anaty planina mazava tsara hoe zao ny fomba iaditsika amin'ny resaka akolokolo zao no editsika amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara zay reo mpampiasa vola reo a zay vao tonga maro eto Madagasikara na hoe mesure protectionnisme amin'ny ankapobeny efa fanakanana n'ilay firenena tsy andefa entana any amin'ilay firenena amerikanina mihitsy io aba zay napiariny zareo amerikanina tamin'ny Madagasikara io ny tokony tsy hoadinitsika koa ary nefa tokony nomanantsika teto Madagasikara arak'izay hoe lalàna zay lay AGOA ho fanampiana le izy de tokony ho tonga saina aloha tsika eto Madagasikara hoe ny antsoina hoe fanampiana de tokony misy fetrany ka ho ampiana mandra-pahoaviana ary tsika nanana ve Madagasikara aloha tao anatin'izay fotoana hoe nafahany ny amerikanina napiasa n'le AGOA zay ho an'ny tombontsoa Madagasikara efa batao atsaintsika ve hoe lalàny ity ka tokony tena irosoana ilay politika eto Madagasikara politika anatiny amin'ny resaka famoronana asa fa zao tsika mikaikaiky eto Madagasikara hoe nahoana ty aba zay nampiakariny zareo États-Unis ity koa ny faharoa zay mila tsy adinotsika raha vao nandeha le fifidianana filoham-pirenena tamin'ny novambra tamin'ny farany taona lasa teo iny de zao tao anatiny pakady zay napetraky ny filoha Donald Trump iverenany eo amin'ny fitondrana mihitsy a ilay mesure protectionnisme ray zay eo ihany koa de le fananany Donald Trump hoe aleo a averina ty Amerika am'izay a ny ireo orinasa zay délocalisé ny tsara fantaritsika de zao hoe ny tamin'ny fotoana ny AGOA ny tena natonga an'zareo amerikanina hoe tapa-kevitra ny AGOA de ilay fitediavana an'izay hoe aiza eto ambonin'ny tany any misy main d'œuvre moramora kokoa misy karama moramora kokoa tadidio fa any États-Unis am'izao fotoana zao a manodididina ny 700 dollar eo a ny karama farany ambany hitatsika angamba zao eto Madagasikara ny karama eny amin'ireny orinasa afaka aby reny tombony ho an'zareo kokoa zany tamin'izany fotoana zany hoe aleo a délocaliser reto orinasa reto aleo a lefa any amin'ny orinasa aleo a lefa any amin'ny firenena afrikana reto orinasa reto ahafahan'le vahoaka amerikanina misiraka ny vidin'entana amin'ny vidiny azo lazaina hoe atonony fomba anankiray ny fehezany zareo amerikanina ny tsy ekara vidim-piainana tao États-Unis sy ba hitazomany zareo ny vidin'entana zany ty AGOA ty ny gouverner se prévoir olona fomba fitena arak'izay nambaranao zay vao tany naty fampelezan-kevitra i Donald Trump vao fantatra fa nanana enerjika andrombahana ny fandresena ho tonga filoham-pirenena amerikana indray de efa tany zany
de tokony nandray ny fipetra ny fitondram-panjakana ny teto toerana moa zany ny filoha efa teo fa tsy hoe filoha vaovao fa nanao an'izay efa miditra amin'ny deuxième mandat zay fa raha tsorona ave zany tsisy fipetra nyraisin'ilay fanjakana mihitsy teo anatrehan'izay lalan'izay satria tsy hoe zavatra tampoka akory ity zavatra ty araka nyresahanao teo fa na ny agoa efa tokony homanana hatramin'izay ny resantsika misy mikokoa le agoa rehefa aveo fa ity resaka fipetra ny raisin'ny amerikana ity ny amin'ilay hoe America First sy ny sisa moa zany no isan'ny nataony tao anatin'izay tsy nisy fipetra ny raisin'ilay fanjakana malagasy le fitondrana ankehitriny ve zany tao anatin'izay volana vitsivitsy lavalava izay hatramin'ny hoe nahafantarana hoe Donald Trump irotsaka ho fidiana nanana herijika ho lany ary lany filoham-pirenena. Raha jerentsika le politikan'i Donald Trump hoe ny American First de tokony nisy ny responsabilité ny raisy Madagasikara am'izay eto Madagasikara manjavonjavo any le resaka hoe politika amin'ny fampananana asa tsy hita mazava hoe ny malagasy ve aloha no ho atao lahara-pameana sa izy anjaratsika no hamaly an'izay fa tsy fananatsika an'izay hoe politika zay azo heverina hoe azo alaitahaka ary tena mitovy amin'ny eny Donald Trump zay hoe aleo aloha ny vahoaka amerikanina iza tsy mahalala akoatran'ny vahoaka amerikanina aloha niza eto ambonin'ny tany zay mitady fieny toe-karena sy niza fa ny vahoaka ny analo ho amin'ny Madagasikara zany zay politika zay fanomezana vahana sy hoe teny irosona marina mivahaolana maharitra amin'ny politika fampananana asa sy famoronana asa ny eto ary ny mampalahelo eto Madagasikara de mizaka ny tsy tokony ho izy ny mpanjaray eto Madagasikara am'izao ny teo ao anatin'le fanjarana eto Madagasikara matao azy sa mampiasa vola misy isiny raha matahora samy hafa eto Madagasikara zany raha tsorona de ilay climat d'affaires zany eto amintsika tena mbola manjavonjava ary tsy anana fanjakana vahaolana matipaika ny tokony tsy hoadintsika de fa ny antony isika atao anatin'le agoa io taorian'ny krizy 2024 taty amin'ny fiverenana tamin'ny ara-dalàna tamin'ny 2024 tsika zay vao niverina ho réintégré tao anatin'le agoa io ny tantara zany raha jerentsika ny hoe tena nampitombo be ny olona tsy anasa teto Madagasikara de tao arina ny taona 2024 iny zay ny rahantsika nahalala ny zava-misy teto amin'ny tany sy ny firenena ny antona ny agoa vao mainka ny korosifana ny tsy fananana asa aza gaga isika am'izao fotoana zao raha iresaka kely mialatsiny izy mirahalahy iresaka kely vetivety lay fahaseranatsaina Madagasikara eo amin'le resaka hoe ny fivarotana amoron-dalina sy ny maro samihafa ity azadiny fa ny taona 2024 no anisany tena nampitombo izay tsy izy an'ireo famoronana asa izay heverina fa homora de ny fivarotana ary tsy omena tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna ny olona de manana zo hiary ny olona de manana zo hivelona ary marina ny azy hoe zay ahafahan'izy ireo mahita zay ankoanina zay no himasony zareo teo zany tena anisany efa tokony fanairana ho a Madagasikara hoe inona ary natonga an'ireto toerana zay natokona ho an'ny mpandeha toerana tokony natokana ho an'ny fiareto lasa be olona lasa be mpivarotra fanairana indicateur zany reny ho an'ny toe-kareny firenena anankiray ny fitombon'ny fivarotana amoron-dalana mampatsiahana an'ilay tenyilay général ray zay ianao ny amin'ny hoe zay zany le indicateur fa ny azy mantsy le indicateur anao hoe tsy mahantra Madagasikara tamin'ireny fotoana volana herinandro vitsy lasy zay le hoe ny embouteillage sy ny jereo any amin'ny supermarché ozy izy fa ilarana zany no midika fa tsy mahantra za Madagasikara zany zay le indicateur anambarana toy zany resaka mpivarotra amoron-dalana tao anatin'izay mihita ihany koa mpivarotra amoron-dalana fa ny tsenatsena kely na ny commune manodidina ananaty couloir osika ananaty elakelatra maro samihafa any raha manao fandinihana zany tsika de nanomboka teo amin'izay vanim-potoana ny hoe crise 2024 zay ny anisany tena nampitombo be an'ireny ary ireny moa mazava ho azy ao anatin'izay de saika misehatra amin'ny tsy ara-dalàna ary ireo matetika n'le mahatonga le olana eo amin'ny ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna hoe
be de be ny anivon'ny fiarahamonina eny nisy ampiariana amin'izao fotoan'izao zay everina fa tsy ara-dalàna izay zay manimba ihany koa ny toekarentsika amin'izao fotoan'izao sy ny ara-dalàna ihany no terentsika ny ara-dalàna ihany no fihezintsika fa ny tsy ara-dalàna zay tsy fanomezantsina nefa amin'izao zava-misy zao fa amin'ny akabeany zany de le zay le noresantsika teo aloha zay hoe ilay politika amin'ny akabeany mihitsy no mbola tsy ao amin'ny Madagasikara fa mbola varintsika hoe inona ny tena mahavariana Madagasikara amin'izao indikateur maro samihafa zay efa hitantsika eny amin'ny fiarahamonina sy ny fiainan'izao hoe tsy atsapatsika fa tena lalina ary tena ao anaty kizo ny fahantrany Madagasikara. Ny tao anatin'izay mampatsiahan'ny 2024 ianao fa ao anatin'izay ihany koa tsy ahivintsika ihany ny tantara ahafahantsika hoe mibanjana tsara no avy ao anatin'izay rehetrarehetra zay 2024 ny fantatsika hoe iza ny filohan'ny tetezamita tamin'izany dia ny filoha ankehitriny zany hoe ny tetezamita teo ny ampy an'ity 5 taona teo zany efa mananika ny 10 taona mahery be ihany zany lay nitondrana n'ilay firenena tao anatin'izay nihibatra ny toe-javanisy samy manahoana raha ny toe-karena no jerena raha ny toe-karena aloha zany raha hoe zay 19 taona lasa zay ny mpanjinina 15 taona 19 taona lasa zay de miantsy totongana foana ny arikare Madagasikara miantsy totongana foana ny fari-piaina Madagasikara miena foana ny fahefa-mividy ny malagasy iray manontolo ny azo lalaovina tsara manko ny raha miresakitsika hoe inona ny marojefy afahana mijery hoe mahantra na manan-karena ny firenena anankiray azo lalaovina tsara reny ary manam-pahaizana afaka tena amin'ny lalaon'ireny fa ny zava-misy eto Madagasikara na tsy ho jerevantsika reny indikateur sy marojefy samihafa reny de efa hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina reny ny fahantrany Madagasikara sy ny fahaserana Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Ny ao anatin'izay ihany koa ny verenantsika le resaka amerikanina teo ny resaka chômage teknika zany ao anatin'izay irosona ny resaka fandraisana mpiasa vaovao anahoana zany ty taona 2024 ty raha hoe ny eo amin'ny zay efa tafiditra anatin'ireny orinasa afakaba sy orinasa maro samihafa reny mety hiaran'izay chômage teknika izay ny ety avelana nefa ny mitady asa mbola maro de maro ny eo anivon'ny GEFP manambara fa hoe le fandraisana mpiasa vaovao aloha tsy hisy raha izao toe-java-misy zao anahoana zany izy ty mivarotra amoron-dalana io raha tsika mahita fa 2024 zanao te fa mandraka ankehitriny miamitombo ary tsy commune Antananarivo renivohitra rery fa manodidina ireo commune manodidina ianareo eny Tanjombato eny mahita an'izany ihany koa anahoana zany ty 2024 ty amin'izay resaka fampananana asa vokatra izay tsy fisian'ilay fiomanana tamin'ny hoe gouverner sy prévoir izay anahoana zany ty taona ity ho an'ny resaka tontolon'ny asa eto Madagasikara ny raha ataontsika ny hoe analyse raha jerevantsika de ny ankamaroan'ireo orinasa zay mijoro afakaba eto Madagasikara de saika mandefa misehatra amina resaka lamba aloha ny akabeaza ny ankamaroany ary mandefa entana any amin'io tsenany agoa io araka le lazaiko toe ilay fanapahan-kevitra na ilay décision raisin'ny filoha amerikanina dia resaka fanakanana mihitsy an'ireo etantsika tsy hoany an'izay firenena amerikanina zay tadidio fa raha miresaka hoe droit de douane tsika na ny abatseranana de tsy niany akory ny antsointsika hoe charge na ny hoe mety hoe volalany amin'ny fandefasana entana makany Amerika fa mety ampidangana mety avy roa eny avy telo eny ny vidin'entana mihitsy ary zay mpandrarana mpandefa izy na mpanafatra izy tsy hivoaka fa tiantoka mihitsy ao anatiny abatseranana zay ny notapahany filoha amerikanina io ny ankony zany ho an'ny Madagasikara aloha de efa mila miomantsika ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao manko araka le fanoresantsika teo hoe ilay paikady zany zay hoentin'ny Madagasikara aloha misehatra sy mijoro manoloana an'izao zava-misy eo amin'ny tsenany agoa zao mbola manjavonjavo mitentsika hoe ezahantsika ho tazoma ny tsy avery an'ireo asa reo
ahoana moa fomba afahandreo orinasa reo a manao an'izay fitazomana andreo olona reo zay tadidio fa misy koa misy charge zay tsy maintsy hoefain'ireo orinasa reo a am'ireo mpiasa zay tsy maintsy ho tazomitsy asy hoterena ho tazomitsika aiza ho aiza zany ho a Madagasikara aloha lay hoe lay vahaolana maika afahantsika aloha zany misehatra ary mijoro manoloana n'le olana eo anivony akoa fa ny zava-doza ho a Madagasikara ary mila hiomanantsika de atoato zany tsy maintsy isy ny fampietony lazaina moa ny hoe ara-teknika ny raha ara-teknika no jerentsika hoe chômage teknika de hoe ao anatina vanim-potoana fohy ihany zay mety 3 volana mety 3 volana fa rehefa tafaverina le lamina teknika de verina miasa any le olona fa raha mijery ale géopolitique tsika eo amin'ny amerikana tadio jerevo koa zava-misy eo amin'ny sinosy ny amerikana am'izao fotoana zao misy ankony aty amintsika daholo reny raha zava-misy hoe iaina Madagasikara zany manoloana n'io fanapahan-kevitry ny amerikana io zay tsy lefitra mihitsy amin'ny am'izay décision ifandraisin'izay am'izay fanapahan-keviny zay tadidio fa manany maizy anazy io filoha amerikana io matoa tafaverina teo amin'ny toerany ary anisany tena voiziny mafy mihitsy any hoe famerenana an'ireo asa zay mivoaka tany ivelany ho an'ny vahoaka amerikana raha miresaka Amerika tsika de tsy midika akory zay fa tsy misy an'ilay tsy aran'le tsy fananana asa ny vahoaka amerikana ho an'ny politika any États-Unis manokana de sady ambony azo lazaina hoe ambony ihany ny azy ny tany tsy fananana asa eny fa ambony ihany koa nefa ny azy ny famorona ny fidiran'ireo population active na reo olona zay isehatra ao anatin'ny asa zany hoe ho an'ny États-Unis zany nefa tongotra mbiandakana raha fijery koa azy raha point Madagasikara ihany koa amina resaka négociation mety hidirantsika zay rehefa avy eo fa ny ankony zany ho a Madagasikara de mila miomantsika fa ho maro ny very asa ary rehefa miteny asa tsika de misy ny asa amin'ny vatana de misy ny asa ankolaka zay very ao anatin'izay tadidio fa ny toe-karena ny circuit économique zany dia miodina misy ankony ny fahaverezana asa de misy ankony amina vahoaka marobe raha ataoko hoe telo alina ny asa amin'ny vatana very miteny amintsika fa amanetsiny ny hiarany tsy fananana asa iny ary iteraka zay moa le any amin'ny économie hoe le cercle vicieux misy zava-misy seho anankiray ratsy de miteraka seho ratsy de miodina de miampy totongana mesahirana le firenena koa de efa mila miomana zany ho a Madagasikara aloha hoe ahoana zany no afahantsika hoe miarina ahoana ny afahantsika hoe miaffronter na mijoro manoloana an'le olana am'izao fotoana zao fa ny fahaverezana asa de tena izy fa tsy hijanona eo amina chômage teknika fotsiny fa tena chômage ara-baka teny hoe tena hiditra ao anatin'le stade le hoe chômeur le tsy anasa le vahoaka maro zay mivelona eny anivony reny orinasa afakaby reny ny antony resantsika an'izay tsy any amin'ny resaka hoe famendrofendrona akory sanatrifa ao anatin'izay navirimberiny mpamakafakara toekareny zany amin'ny hoe mila miomana isika ilay fanjakana aloha amin'ny androany any amin'izay ve le fiomanana ohatrany mbola variana amseho ilo ry zalahy mbola vahina amin'ny fandraisana ny filoha Macron aloha ry zalahy am'izao fotoana izao mbola variana mandatsaka bomba mandatsa-dranomaso tany atsimotsimo tany mbola variana manakana ny solombavam-bahoaka tsy hanao tatitra raha tsy mahazo alalana ary tsy maintsy eo amin'ny farim-piadidiny any nefa solombavam-bahoaka any Madagasikara mbola variana manao ny fomba rehetra azahoana no sakaty ahafahan'ny mpandra raha miditra amin'ny fampandrofana tany 10 taona zany rehetra zany no mbola mahavariana ilay fanjakana aloha sy ny hoe ahoana sy aiza no anomezana tsenam-bary-panjakana ho an'ny akamakama zany no isan'ny misongadina aloha raha amin'izao fotoana izao toy izantsika sy idirantsika lalindalina io zay fitontolon'ny toe-karena sy ny fiatraikany izay ahafahany isa-tokantrano misy ambatan'olona ny fitondram-panjakana ihany koa mandray ny andraikitra sy ny anjara tandrify azy fa anaraka faingo vetivety aloha isika. Toy izantsika hatrany ny famakafakana sy ny dinidinika eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany ao anatin'izay tontolon'ny toe-karena izay hiditra eo rehefa avy eo ny namana Marjona hitondra lafimbavao hafa sy ny fandraika amin'izay
fa raha iverenantsika ilay toejava-misy fanapa-kevitra nyraisin'ny amerikana araka izany nisy fiatraikany amintsika arak'izay fanazavana nentiny mpamakafaka ara-toekarena izay a ny orinasa afakaba sy ireo izay voakasika zany satria aza dinitsika ihany koa fa i Madagasikara dia manondrana lavanilina izay isan'ny tratranyty 750 isanjato ty ny sehatry ny lavanilina eto toerana io mbola raikitra io ny fifampitadiavana maro samihafa ny amin'ny hoe mandeha makaiza ny iza no mahazo ny manondrana, iza no mahazo ny fahafahana manondrana entana makany velany, iza no mividy ny entana, ny vidy lavanilina mbola mitotongana sy ny sisa mbola isy an'ity any ampitan-dranomasina amin'ny resaka abatsiranana 750 isanjato ty ny orinasa afakaba hoe isoroana ny tena anao teny amin'ny hoe mety irosoana sy ny fisoroana ny amin'ny hoe tsisy ny chômage technique raha ny zavatra mety kisary isiny amin'ny hoe mety hoe iroso ve ny fanjakana amin'ny hoe fanalefahana ny aba sehatra alaina amin'ireny orinasa reny eto amintsika reny efa ny fanjakana ary moa ty iarahantsika malala ny kitapom-bola mpanjakana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ho sarotra ny eritreretana an'izay hoe fanalefahana ny vesatra ianjadian'ireo orinasa afakaba ireo ny amin'ny akabiany aloha amin'ny maha hoe orinasa afakaba anazy dia tsy mandoza ireo ny aba fa mandoza ireo ny hetra amin'ny akabiany ny zava-misy aloha eto Madagasikara ny Donald Trump zao ny Amerikana io nanana tetika izy fa mbola fampiarana mbola tsy tena hoe ao anatiny hoe na ena no 750 isanjato ny hetra izay alaina amin'ireo orinasa eo an-toerana mba ahafahana izy ireo mivelona izany zany politika tena hoe ahafahana manosika ny orinasa amin'ny akabiany mba ahafahana izy ireo tena mamokatra amin'ny mirobiroby sy mamokatra mividy mirary ahafahany vahoaka hoe tena tsy hosahirana manjifa ny entany miaina tsara fa ho an'ny Madagasikara aloha raha ny hoe ho fanampiana an'ireo orinasa ireo eto Madagasikara raha jerevantsika ny zava-misy eo amin'ny hoe kitapom-bola mpanjakana amin'ny akabiany ny fampiakarana aza ny mety ho vinavinaina ho amin'ny taona ho avy ny tsy fahatongava ny fanampiana maro samihafa mango ny samihafa ny LFR eo mananotanina dia mety ho fampiakarana aza no azo heverina fa ho zava-misy eto Madagasikara ny ao anatin'izay ihany koa akoatra n'ity resaka hetra sy ny vesatra sy ny resaka hoe fahatapahany agoasiny sisy ty rahantsika malala ny fampitam-baovao amin'ny orinasa Jirama fa iverina ny délestage tournante eto Antananarivo renivohitra manakory sy manakory indray zany vesatra miampy vesatra zany monsieur Zafy Paul raha ty amin'ny volana ataoko hoe iveriko hoe mbola volana aprily tsika amin'izao fotoana zao zay tsy ela akory zay no efa mamaraparana ny vampitaona ny fahavaratsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao raha zao sahady anisan'ny tena hoe raha mifampitam-baovao zay nomeny ny Jirama amin'izao fotoana zao nisy ny hoe fahatapahan-jiro mihodina dia ny hoe ny tsy fahampiany rano andekaleka sahady zava-do zay ho an'ny Madagasikara ny toe-karena anankiray dia tsara ny ampahafantarana azy fa ny toe-karena anankiray dia anisan'ny tena hoe avokavoka tena hoe tena mahavelona toe-karena anankiray dia ilay antsoina hoe energia na le herinaratra io raha zay le angovo raha izay zany zava-misy eto Madagasikara dia iampy ary tonga amin'le teniko toe lasa cercle vicieux izy hoatoato zany dia ny orinasa zay heverina fa hoe tsy ao anatin'ny agoa hiara-ny fahatapahan-jiro hena ny famokarana mety hiroso amin'ny resaka chômage teknika ny ao anatin'ny agoa ho tapaka ho very asa ny olona miasa tena ihany koa zany amin'izay fotoana zay tsy afaka ny amelona ny orinasany tsy afaka piroborobo ny orinasany amin'ny akabiany izany zany mety kambana ao anatin'le zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao ary vao maika aby tsy totonga na izay tsy izy ny toe-karentsika amin'ity taona 2024 ty ny Jirama zay fanaovana antsoavy foana ny tokony hijerevantsika vahaolana